toezintsika amin'ny lafiny fanabeazana na sekoly EPP Manarapenitra ny Fokotany ambinany be any amin'ny commune Ambonivohitra Tôlanaro tokana izany gouvernoura ny fatra niaraka tamin'ireo olom-panjakana tany an-toerana mbola maro ihany koa moa ireo fotodrafitra sy andalam-panamboarana any an-toerana. Florian Frederica no mitatitra an'izay. Vita tanteraka ny fanorenana EPP Manarapenitra ahitana efitra roa misy W birao any talitsekoly sy efitrano famakiam-boky miampy efitrano fidiovana natokana ho an'ireo mpianatra 7,700 manomboka amin'ny maternelle ka hatramin'ny kilasy fafito ho an'ireo mpianatra ao amin'ny Fokotany ny ambinany be izay famatsimbola ny faritra Anosy. Ny governoura ny faritra Anosy notrony ny solombavam-bahoaka voafity teto Tôlanaro no nitokana ity fotodrafitrasa ity miaraka amin'ireo fianakaviam-be ny fanabeazam-pirenena izay natrehan'ireo olo-manakaja sivily sy miaramila. Izany dia fametrahana vina fitondram-panjakana izay vina napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoe mila miditra an-tsekoly ny ankizy ao anatin'ny andro fototra voalohany amin'ny atao hoe ny fijerenan'ny mahaolona sy ny resaka fampianarana izany. Izay ity dia vokatra ny fiaramiasan'ny olo mboafidy, ny olo mboatendry ary ireo STD nametraka hoe aiza ny lahara-pahameana ato amin'ny commune urbaine Fort-Dauphin izay sorana ihany koa nametraka an'izay lahara-pahameana izay ahafahany faritra Anosy ao anatin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny ara-ekonomika. Vita izy ity ary mbola betsaka ny asa ho ataon'ny faritra Anosy eo am-pamaranana ihany koa an'ireo asa hafa ny atao amin'ny district Tôlanaro, atao amin'ny commune urbaine ny Faradofay toy ny lalana pavé eny amin'ny Fokotany roa izay pavé mirefy 2 kilometatra, ny sekoly eo amin'ny Fokotany lafitsinanana any amin'ny district koa ny Betroka any Kelivaho, eo ihany koa ireo fizarana jiro fametrahana lampadaire isaky ny district. Isorana ireo ratsa mangaika rehetra ny fanatanterahana izay ary isorana manokana koa ny député de Madagascar izay fito eto amin'ny district Tôlanaro Andriamatoa Shabani Nourdine amin'ny fifanohanana amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny atao hoe politika fampandrosoana manakaiky vahoaka ary fampandrosoana maharitra atao amin'ny district Tôlanaro. Zava-dehibe izao satria io ny lova tsara indrindra ireo fianarana. Eto angamba dia apitao zay raha satria ianao ny tena tia, ianao ny fanatanteraka faran'aia dia faly satria ilay tsotra rehefa tanteraka ny filana vahoaka rehefa mahafapoanay. Io maintsy miara-miasa satria zay le hoe politique de développement ny aty an-toerana. Ao ny ao amin'ny gouvernorat, ny ao amin'ny préfecture, ny ao amin'ny commune, ny fanometanana sy ny mboafidy hampandroso satria tokana ny azo ny ahoana ny hampandrosotsika ny district ny Faradofay. Zay moa zany miato sy ilay indrindrandrindra moa ny tena dia afa-pahasairana tokoa zay raha salle de classe-ny no tenenina ary isorana amin'ny fitondram-panjakana izay namome anay an'ity lakilasy manara-penitra ity satria maro avao ny Fokotany tokony ho nahazo zay any, ny faritra sasany tokony ho nahazo nefa hojerena manokana zay eto ambinany be. Dia isorana ny madame governoura zany tsy nanadino anay eto amin'ny EPP ambinany be fa dia misaotra betsaka, misaotra ny fitondram-panjakana. Fa ho fanamatsona ny Madagasikara dia nisy ny fambolena zanakazo teo amin'ny tokotanin-tsekoly izay nandrasany ireto tompon'andraikitra ireto anjara.